Mbola tanora. 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 Matsika ity isaoranay ianao satria mbola manaraka sy manjoy hatrany izany fandarana izany ka eo no miaraka aminao anio. Raha aminao manokana, raha ianao no lasa nytalehan'ny orinasa anankiray, mety ahoana reny zavatra ataonao amin'izany? Ahoana ny fiomanana ataonao amin'izany? Inona avy ireo dingana na ezaka na fianarana tokony ataonao mba hahatratraranao an'izany tanjona izany? Andenge ho arahantsika ny nanjoany Etienne. Ufama nanana haruku tukiku fialufana uai nanda uai aziza rechiza ampiwai hiana satsimbana matotra ve? Toy ny tantaran'ny Etienne. Mandro e, mandro. Sotra tompoko. Toe nampiantsao iny ianao ngatale. Eny le teniny. Petrapetra aloha e. Misy zavatra mety asoanao ty. Ay. Zao any re teniny. Ny fandiniky zaso ny filakevitra teto amin'ny orinasa. Zany hoe ny resaka zay ho avinao e.
mety ho efa renao ihany angamba momba ny fanokafana amin'ny bankiray toy ny eto amintsika ny tanambao. Efa tena reoko tokoa aloha ny amin'iny. Ny fanamboarana sy ny fanomahana rehetra dia efa vita fa ny fanendrena izay ho tale mpitondra izany sampan'izany no sisa no andrasana ka ny eritreritry izay raha mahalinanao ny andray izany toeran'izany. Aleo aloha mba hieritreritra kely. Nefa tsy aleoko ilazako satonany amin'izay tombontsoa mety ho azonao amin'ny fanekeny toeran'io ianao. Amin'izay ianao afaka mieritreritra tsara. Ny karamanao ny sonitra lavitra noho izay raisinao zao Zany. Ary hitanao le fiarako tsy ritinao io. Ho azonao ny modely vaovao amin'iny. Zany ve? Sady mbola maro koa ny re tombontsoa hafa azonao loha reritreretiny. Dia zay ry Joel ny resaka nataon'Andriamatoa tale tamiko. Tena mety azo vola be isika ary ho afaka hividy trano lehibebe kokoa. Na ahoana ry Andriamanitra no nampiseho ahy toerana io raha toa ka tsy dino ny andraisako an'izany. Eritrereto anie ny tombontsoa rehetra mety ho azontsika. Efa nandinika ary tenina, izao ary ianao tsy manana fotoana iarahana amiko sy ny ankiziko. Tsy azon-drakoto izao izany. Izy anie tsy manambady, afaka mandany ny fiainany ao amin'ny banky izy raha tiany izany, fa ianao manambady aman-janaka ary fiangonana tsy maintsy jerena. Fantatra izany Joel. Nefa toa tsy tsapanao fa zava-dehibe ho asy ianao ny ary ho an'ny ankizy io toeran'io. Tsy azoko mihitsy manina ny tsy tiana ho raisiny io toeran'io. Nefa nino fa tena faly tokoa nefa ianao tamin'izany. Tena faly efa misy mieritreritra anao nefa ny tsaratsara aminao dia ny mandaza ny toeran'izany. Sady tanambao anie ka any amin'ny 100 kilometatra. Sika efa manana andraikitra eo amin'ny fiangonana, ny ankizy efa tamanana any ampianarana na any amin'ny sekoly alahady. Nefa ny ry Joel ka tena tiako anie io toeran'io. Eny mazava ho azy, tsy mihevitra fa tsy ny tenanao ianao. Aleo farany eo iny fa ny alina iray mitondra fisainany. Resaka amin'ny fanaovan'ny Etienne sy Michel. Fa misy ina ry tenina. Efa 100 kely ianao zao no nangaro an'io kafe io. Tsy zano fa tendreny talena io taleny masivona iray any an-tanamboa. Tena te anaiky an'izany aho sady tombontsoa lehibe ho anay mihitsy anie zany. Azoko tsara fa inona ny olana amin'izany zao? Ny olana ry Michel dia zao. Tsy nahafaly an'i Joel izany. Tsy dia makaka loatra zany. Fa ahoana? Inona ny tianao lazainy? Mazava ho azy zany ilay tenina. Ny andahinao betsaka ny arinao dia any amin'ny banky. Na ohatrana azy ianao dia mihidy ao amin'ny bureau-nao foana. Zany ve tsy vao maika ho ratsotra ho any an-tanambao ianao? Eritrereto aloha efa mba nentinao mbavaka velo zany. Tsy tena vita firy aloha. Tena sahirana be any tato ato. Tokony izany aniny nataonao voalohany. Miaraha nareo mivavaka ny amin'izany. Ary mieritreritra tsara aloha vao manapa-kevitra. Zao ndray ity no lasa manoro-hevitra nefa izao tena mila fanampiana azako. Tokoa, finona no ilanao fanampiana? Zany hoe mialatsiny eo tamin'ilay indray aladrie. Niaraka teo isika nefa tezitra aho dia lasa. Tsapako fa to tena tsy mandroso firy aho raha ara-panahy. Lasa eritreritra amin'ireny indray fa zany hoe ahoany? Tsy haiko hoa fa ohatran'ireny hoe tsy kristianina ireny aho. Zany no mahalasa ny saiko foana. Tsapako fa tsy mahavita tsara ny adidiko teo amin'ny fitaizana azy dahao. Angamba Paul Saratsy ho lasa sarotra tenenina toy izao raha mba tsy hitako izay ilazana azy rehefa mialatsiny nefa efa niresahanao amin'ny pastera velo izany. Toa afeninao ny izay tena ao am-ponao ao. Nefa raha tsy teneninao azy zany dia tsy ho fantany. Nefa tokony ho fantany mihitsy zany sa ahoana ianao? Mbola tsy niresaka taminy aho ka.
ary ianao koa nga efa nilaza tamin'ny olo namaso anao za koa aloha tsy mbola nilaza fa aleo tsorony angamba tokony ho any amin'ny maika de maika sika tsy noho ny fananantsika olana ihany fa tena misy fitraikany any amin'ny vadintsika koa ane zany tena mariny zany ifanasoaza moa zao to lasa miaya be noho ny amiko tahaka zany koa ny zoelona noho ny amiko fa misy atao anganao rapitso zany hoe saika andoko kely ao am-piangonana zay sy pastera rapitso ay tsara kosa zany ka tonga nampianareo ao am'izay de ho afaka iresaka tsara sika efa matotra ve toy ny tantarany Etienne. Misy fanontaniana reto azonao raisina an-tsoratra ary izao mba hovaliana mba hitaridalana anao amin'ny hoe tokony andinihana ny amin'ny ho avinao. Reto avy ary le fanontaniana. Voalohany, afaka 10 taona de ho 5 taona na ho 5 taona ianao zany. Zany hoe ny anaovantsika azy zany de raiso hoe ny tenanao mihitsy no resahana. Faharoa zany ny asa tiako atao afaka 10 taona de anjaranao mameno an'izay. Fahatelo, mba azahoako eo asa io de reto avy ny tokony ataoko. Fahaefatra, inona no andraikitra ho tanako amin'izany. Fahadimy,
ny karamako isan-taona dia na koa hoe ny karamako isam-bolana dia fenoy arak'izay eritreretinao zany reo. Fahenina, afaka 10 taona ny fiarako dia fahafito hipetraka any dia asivo anara-tanàna aho, hipetraka any aho. Fahavalo, reto avy ny zavatra 3 lehibe ananako dia tany sao eo. Fahasivy, no isan'ny zanako dia ny lahy ary ny vavy dia fahafolo. Ny zava-dehibe indrindra vitako dia izao valiana zany ireo fanontanian'ireo. Fa anankiray lehibe izay tena ilaina dian'izao ny mahafantatra ny hoe inona tokoa moa zany leo andraikitro amin'io asako io. Ho directeur ve za sa ve za ho manager tsy fantatro dia manampy be anao zay dian'izao hianatra ahoana ary zany ny fitantanan'olona raha toka za le hitatana le orinasako. Tsy le fitaovana sy le vola ihany no omanina zany fa mila miofana ihany koa ay anao ny atao hoe fitantanan'olona tsy fantatro dia ahoana ary zany inona zany leo andraikitrao. Bon, ohatrany salasala be daholo ny namako rehetra namaly an'le fanontaniana. Sarotsarotra ihany no mety hoe hamaly an'izany fanontaniana izany aloha raha hoe amin'izao zay no hamaly an'izany. Raha hoe mieritreritra ihany koa zay ohatra ny fitiavana ohatra zao anao dokotera izy. Apetrako amin'ny fotsiny aloha zany le fanontaniana dia mety mieritreritra hoe hitsabo olona izy. Mbola zay fotsiny aloha angamba mety hoe azony atao.
raha ohatra na manokana ohatra zao za anao vidiasta zay ny tena tanjoko zany de nefa ao amin'io zavatra io matetika raha amin'io sehatra anankiray io raha eto Madagasikara tsy ho tafavoaka amin'io mihitsy ianao raha tsy manana ny production anao manokana fa sarotra amiko zany hoe za nianatra be nefa za andeha hiasa amina televizion anankiray ohatra tsy mety amiko zany fa za ihany no mitondra ny orinasako de nieritreretiko za zany no eny mitovy amin'ny entsiory sy saza teo ihany le izy hoe za zany no voalohany ao anatiny io production io satria raha ny productionko manokana nijerevana za fa manana vinavina nangana production de tsy maintsy misy ana aloha voalohany zay nanangana n'io production io ary io koa nefa tsy ho vitako za samyrery fa tsy maintsy misy olona mpanampy ana io zavatra io de ohatrohatr'izay zany le izy hoe za zany no directeur za zany DG zany ao anatin'le izy zay tena misaotra mifalitsika izy zany no DG afaka 10 taona zava-dehibe zany dikan'izany tsy ao amin'le multimédia ihany no ianarany fa ilainy ny mifandray amin'ny hafa mianatra an'izay teny zao zay moa zany de nieritreritro tamin'ny voalohany teo moa zany mamaly an'le fanontaniana teo aroany sy miditra am'te raha resaka le communication sy ny tariny zany jerenao ny zavatra efa misy eo zany ianao no mandinika sy mianatra hoe misy orinasa ohatr'izao zao ny fomba fiasany sy nyzao fa ny zavatra hitantsika an'ireny koa de ny fiainantsika ao am-piangonana tsika manompo ao am-piangonana ahitantsika zavatra be dehibe afaka manampy atsika tsy hoe orinasa kory ny fiangonana fa misy zavatra be dehibe ao misy fifampiresanao misy fifampitondranao na le isaky ny sampanavy ara na eny fa na de ao an-trano aza zany de efa mila mianatra amin'izay ianao ohatra ny ahoana satria ny olona rehetrarehetra koa tsy mitovy ahoana nitondrako an'ireo olona ireo mba tsy hifamalin'ireo mba hampizotra tsara ny asa ao amin'le zavatra atao zay le ianarana teny zao zany ianarana tsikelikely inona ny andraikitra ho tanana de ny zao ngambany de mianatra mandray andraikitra amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe misy andraikitra zarainao ao am-piangonana ohatra de miditra tsehatra ianao hoe aleo ataoko na zavatra ohatr'izany mandray andraikitra ianao de afaka 10 taona zany ianao efa mba hitakitanao daholo ny zavatra rehetrarehetra ohatra ny Davita Mpanjaka zao taiza moa ny anaranao mitondra fanjakana fa niaraka tamin'Andriamanitra foana izy fa izy teny amin'ny ny mpiandrondrany ray no asa mety nianatra ny zavatra fitondrana ohatra zany izy zay ngamba ny hevitro manokana fa asa ny hevitro reto namako reto ry Sahazo ary Kaio ao moa ny eritreritra hoe anao dokotera ao ny eritreritra hoe anangana orinasa ao ny efa manana orinasa tandremo ny varotra akory tsy hoe tsy orinasa nao manokana mihitsy iny de afaka orinasa lehibe tokoa de mba ahafahanao manatsara ahafahanao mampivelatra an'io orinasanao io dieny zao na de mbola tsy miorina ary le izy de mba ohatraohatry ny ahoana reny ny eritreritrao amin'izay mety ho karamanao eritrereto tsara manana orinasa ianao fa tadidio tsy maintsy misy olona maro eo ambanin'ny fifehezanao de ianao zany manakarama an'ireo olona reo de ianao zany tsy maintsy mandray karama arak'izay fantatra hoe ampy anao ao anatin'izay de mba ohatraohatry ny ahoana ary zany mba eritreritrao ho karama raha afaka 10 taona ianao afaka 10 taona zany somary sarotsarotra ihany ny amaritra hoe zao no karama raha amiko manokana zany anontaniana ny fanontaniana mipetraka amiko ny fanontaniana de ny tompo ngamba ny mahalala arakarak'izay zavatra ataoko de ny tompo ny mahalala afaka mentsy zay zavatra sahaza ho afahako manompo azy sy afahako manampy ny hafa satria anazy ny arena anazy ny tany sy ny lanitra
izy no afaka mamaritra an'izay hoe zao fa razara zao tena sarotra be amiko ny olona rehetrarehetra mety manana ny vinavinany mba mety karama 50 million na ohatr' izany no miditra isan'andro isam-bolana na ohatr' izany fa za manokana ny tompony ngamba marana zay sarotra be amiko ny amaritra an'izay fa asa mihafa mety manakambarany amin'izay marina mihitsy zany tenytsy olo zany ka za zao a hoe anao dokotera fa tsy hitovy mihitsy ny karama dokotera amin'izao sy karama dokotera amin'izany afaka 10 taona zany a sarotra be mihitsy na minavinany zany hoe ohatrinona ny karamako afaka 10 taona. Ie makasitraka anareo amin'ny rahalahy ary mba ao anao ny sasany raisiko amin'ny tenako ihany aloha le izy ny amin'ny asako ihany aloha voalohany indrindra marina mihitsy ny tenin'ny fitiavana ary tohanako zato isan-jato raha ohatra na ohatra zao anao klipa tsy mitovy amin'ny priako amin'izao mihitsy koa ny priako amin'izany afaka 10 taona zany kanefa io a miankina amin'ny zava-misy a ny ara-toekarena eto Madagasikara sy ny ohatra zany dia miankina amin'ny fiarim-piainana sy ny vidim-piainana zay zany tiako ambara fa matetika mantsy zany a ho anay raha ohatra hoe manao klipa jerevana hoe ohatry ny ahoana io olona io ten'Andriamanitra koa dia milaza hoe aza maka mihoatra dia izay foana ny andeha arako hoe miankina amin'ilay farim-piainan'ilay olona le izy tsy hoe akory hoe manan-karena be l'olona andeha hanao klipa ty amiko dia io fa andeha atako vola be a tsy fa mametraka barème zany hoe eto ihany farany azoko alaina amin'ny olona io fa sarotra be marina aloha ny hiteny hoe zao le karama nrehetrrehetra tao fa ny ten'Andriamanitra foana no aoka anatsika hoe aza maka mihoatra n'izay tokony ho alainao ianao. Ya tsika rehetrarehetra moa zany tsisy namaly hoe ohatrina le karama dia amaly a zany dia za moa zany amin'ny hoe manana za mpivarotra ny asako orinasako io a dia ny karamako hoe isam-bolana zany ataoko hoe zay tombony eo tsy teny hoe ohatrinona fa zay tombony eo zany ny karama mba ifampizaroa ny tombony afaka ifampizaraitsika iny ka le tsika rehefa ohatra ka Jesoo no tokiko Jesoo no haroko Jesoo no fianako Jesoo no heriko Jesoo no manako Jesoo no fianako Jesoo no tokiko Jesoo no haroko Jesoo no fianako Jesoo no heriko Jesoo no manako Jesoo no fianako dia hono ary tena misaotra anareo fa sarotra tokoa no mamaly an'le hoe ohatrina no karama fa ny aton'le fanontaniana moa zany dia hoe mba ahafahana mijery lavitra ahafahana mieritreritra hoe raha ity zany le orinasa ao an-tsangako a dia ohatrohatra ny ahoana ny tena mety ho vola miditra amin'io amin'izany fotoan'izany vinavina ihany zay fa an'Andriamanitra moa ny fanatanterahana tsy hidirantsika ntsony zay fa fanontaniana manaraka hoe aminareo reto ve tena ilaina ny fiara ary raha ilaina fiara ohatry ny ahoana no tsara ananana. Ya zay zao fanontaniana zay hoe ilaina ve ny fiara tena ilaina mihitsy ny fiara ka tena ilaina mihitsy ny fiara amin'ny zavatra rehetrarehetra fa hoe io zany tsy mahasarotra io valim-panontaniana io hoe io fanontaniana anankiray io hoe ohatry ny ahoana no fiarako ohatra ny sarotra amiko ihany ny amaly hoe anana 4x4 ve sa ohatry ny ahoana ohatrany hoe ataoko angamba hoe zay omen'Andriamanitra anahy eo fa tsy te sarotra amiko zany ny amaritra hoe ohatran'izao fa mba manana mieritreritra kosa hoe mba manana fa mbola tsy fantako hoe inona le izy zay aloha zany raha hoe mivaly tenika.
zany ray a anjegna zao dokotera zany a mila fiara zany satria mandehandeha zany mety hoe fiara kelikely fa mahavita ny asany any am'izao manko raha ety marika na fiara mety hitovy koa fiara am'izao sy ny fiara afaka 10 taona mety hoe marika vaovao ny hipotra mety hoe karazana fiara vaovao mbola tsy hita mihitsy fa hoe ohatradraiko zany karazana fiara tadiavika ohatra ka za manokana ny mba fiara matanjaka tsara zany ny tadiavinao kelikely fa matanjaka mety tompo amin'ny ikafarany ianao am'izay amiko indray tena ilaina fiara za zao am'izao dia efa maniry te hanana mihitsy dia nofonofo a fiarana sy taraiko sa zany zavatra ohatrany hoe tomobila matiko zay tongava ny nofonofonao tsisy olona hiteny kosa aloha hoe tsy ilaina ny fiara eny mety tsisy aloha tena ohatrany tsisy hiteny fa fitaovana fitaterana ilaina satria manampy be dia be anao eo amin'ny lafin-javatra rehetrarehetra indrindra fa amin'ny asa fanompoana dia za manokana zao aloha efa misy tsy fiarako moa zany efa misy fiara hoe ampiasaina dia manampy betsaka amin'ny adidy aman'andraikitra atao tsy be dia be ny zavatra tombotsoa ananana amin'ny fiara fa na izany na tsy zany azy aloha dia arakaraka le fanontaniana mantsy hoe inona ny afaka 10 taona inona ny fiarako miankina amin'ny safidinao sy miankina amin'ny vola miditra aminao sy ny anona koa moa dia mila fantarina koa hoe fiara mety andanimbola ve izy ty sa fiara ohatry ny ahoana zany koa mantsy mila fantarina fa tsy hoe vidividy fiara fotsiny anatria sao dia voafitaky ny olona eny amin'ny fividianana fiara dia miankina amin'ny lalana eto amintsika koa hoe fiara azoko entina tsara eto amin'ny eto Antananarivo ve na manerana amin'ny Madagasikara ve sa fiara manimba tontolo iainana fa mila hay tsara mikojakoja an'ilay izy dia fiara hoe mba ahafahanao mahita mora ho an'ny olona mpividy fiara moa zany dia mine mora karakaraina mora tezaina ozy izy amin'ny fitenenany zareo mpikarakara fiara zeny ataoko hoe raha ilaina le fiara tena ilaina raha ohatra ny asanay manokana koa moa zany ny anahy ihany aloha zany ny fantatra loatra eto dia ny anahy ndray za ndray tsy dia mametraka hoe fiara tsy fiara fa ny asany zay omeny tompo anay inona moto azy io dia efa mety amiko foana zay ihany ny valim-panontaniako ya tsika zao hoe amin'izao fotoana zao samy mety Madagasikara daholo mba misy manana faniriana ve nareo hoe andeha hipetraka any ivelany rehefa afaka 10 taona raha sitrapony tompo tsara aloha no manana an'izay faniriana izay hoe mipetraka any ivelany fa raha amiko manokana aloha zao raha ny tiako dia eto Madagasikara ihany aloha fa raha hoe andeha vakansa kosa tsy mampaninina mihitsy mety mba hoe mba afaka mba tsara koa nge mahita tany hafa fa tsy hoe inona kory zany fa mba ilaina ny mahita tany hafa fa asa reto namako reto mety zay ny eritreritra fa mety hiova koa mety zany eritreritra arakaraka ny zava-misy zay raha sitrapon'Andriamanitra marina mihitsy zany tena tsy ohatra zany ka ohatra zao eto Madagasikara zany mbola atao hoe firenena tsy dia mandroso izy ka raha ohatra ianao ka hoe anao orinasa anao dokotera na resaka rehetrarehetra reo dia alao mijanona eto satria mila mpandrosoana koa Madagasikara raha makany daholo ny olona manam-pahaizana inona tsony zany ampandroso amin'ny Madagasikara eto tena marina mihitsy zany tenareo mirahalahy zany manohana levitra tsy hoe raha anao vakansa tena atsoy afa andeha raha ohatra hoe ho any ivelany fa io moa zany ty fanontaniana ty dia mipetraka amin'le hoe asa ihany io satria arakaraka ny asa tianao atao sy izay no mibaiko anao hoe mety ve raha ny ivelany ianao fa ny azo raha ohatra hoe araka le valim-panontaniako tary aloha hoe maniry mba ho lasa evangelistra io zany tsy voafetraka hoe aiza ny mipetraka fa ozy ny tompo hoe ary ianao misy azo zao manao asa fitoriana ary ianao dia mandeha satria ozy ny tompo hoe zay satria
zay tiany tompo no ataoko mantsy fa raha hoe isafidy aho zany de tsy manana safidy aho zany raha zany ipetrahan'le fanontaniana fa arakarak' zay iatson'ny tompo ianay ihany hoe arina ohatry ny Abraham io marina mihitsy zany hoe lefa apetraka ao foana hoe ny tompony eo aloha de ozy ny tompo hoe ary ianao de any ianao fa tsisy azo lavinao hoe aloha eto ihany fa tsy mandroso indray le fanomponan'Andriamanitra raha vo izay le izy de ono eka io tena tsara be le fanoloranao tena hoe rehefa ozy ny tompo hoe ary inty aho tompo ahirao fa ny orinasanao eto Madagasikara ka raha ty ianao any ivelany no irahan'ny tompo de ahoana zany le orinasanao ahoana ny eritreretinao hoe ametrahana azy sy ny ampandrosoana azy sy ny tsy fantatro tsara be le fanontaniana ary fampiresana amin'ny madama eny raha ohatra hoe afaka folo taona moa efa manana madama de fampiresana aminy farambola tsy manana de eritreritro manokana hoe any orinasa io afaka apetraka amin'ny olona koa io hoe ohatran'izao le izy hoe mitady olona atokisana hoe misy asa mila ataoko any ivelany ohatra fa raha hoe eto Madagasikara aloha zany ny asako afaka manaraka anahy foana ny asako satria araka hoe mpivarotra anazy zay de afaka manaraka ana mandendeha io satria mety io fa hoe voanso any ivelany de zay hoe mila mitady olona zany hoe aiza ny olona atokisako ametrahako an'ity fa irahan'ny tompo vetivety ho avaingana zany ndray za tsy maniry nipetraka ny ivelany mihitsy fa za nefa maniry nipetraka ambanivohitra fa tsy atao Antananarivo zay ny olana am'izay nge tsy de misy réseau ny connexion le fianaranao koa karakaraky ny ambanivohitra anao ka rehefa manana le orinasa koa raha ndraiky an'izany koa raha amse akolo tsara raha orinasa mikasika ny fambolena skiopiny eny efa samy miteny ny hevintsika daholontsika rehetrarehetra ho ana manokana indray fa niriko za maty zany le ao fianarantsony tena mipetraka de za manana fanirina hoe rehefa tonga amin'ny toerana mahavidy azy tamalaza io de te hanampy ny tanora maro isan-karazany satria betsaka ny tanora eto Madagasikara zay tsy afaka nandalo akory sekoly hoe hianatra mandritra ny firy taona zany fa mifaniriko de ny anampy an'ireny olona reny mba ho tonga ihany koa izy zany hoe mba manana maizy azy eo amin'ny faritra izay misy azy te hanampy ny olona maro isan-karazany zany amin'le fianarana makasika an'le vidéo zay ho tanteraina ihany ao fianaratsoa moa zany ny tena mariny ao zany tena apetraka ny azy zany le hoe ao nipetraka rehefa afaka folo taona zany fa tsy haiko zay fitondran'Andriamanitra analo ohatra eto fanontaniako kely am'izay zany hoe raha ohatra zany hoe manana eritreritra ny anao clip zay de ho any fianaratsoa ve sa ianao tonga makaty ay zay indray matetika ho anay vidéaste mantsy sy ho anay za mbola tsy ao anatiny fa matetika raha ohatra ka misy olona anao clip na ho any andafy azy io tsy zahay mihitsy no andeha hiantoka mombamomba anay hoe ianao ny anao clip de zany hiantoka mombamomba ana rehetra fa ianao zay mitondra anay no miantoka nrehetrarehetra ka maninona moa raha tianao mitondra anay makany deko de andaoka aiza am'izay zany no fipetraky le asa soa izy io tsy hoentina am'izany namanaka eo fa ny asa soa azo atao azoko atao mihitsy zany le asa soa am'izay zavatra anankiray zay zay indrindra lay tiako tenenina hoe aiza am'izay koa zany mivady aman-janako am'izay fotoana zay zany azoko atao mihitsy ny hoe miantoka ny mombamomba ana rehetra miala ao fianaratsoa ianao fa ny klipinao kosa afaka ataoko maimaim-pona zay zao de azoko atao koa zay amin'ny maha kristiana misy fifanarahana zay mihitsy tsy famono antoka kosa de mifamono antoka aloha tsy mety
de tena tapitra sady ry zareo le izy a inona fa tena mbola liana tokoa ianareo a ka mbola itoy zany amin'ny heriny anio ko raha manana fanontaniana ary ianao na koa te hifandray aminay de aza misalasala miantso ny 034 47 887 11 raha te hiaino ny famerenana ianao de midira ao amin'ny YouTube ny Radio Vaovao Mahasoa na koa tsy dio ny page Facebook serasera Vaovao Mahafaly fa misy famerenana andreo fandaharana izay nandeha teto. Raha mila fampianarana mitohy ihany koa ianao dia aza misalasala miantso ny édition Vaovao Mahafaly amin'ny alalan'ity laharana ity 033 75 521 01 na koa teo eny mivantana ianao dia eo Antsahabe apitan'ny Kilelany misy azy. Izay ary nazo natolotra anao tamin'ity androany ity ka dia mametraka ny veloma mandra-piaino indray eo. Mbola tanora. 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 Mbola tanora.